Manoloana ny toedra raha izay misy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao izay hita fa tena mafana dia mafana ny toedra raha ary maro ihany koa ny manantena mafy fa hametra-pialana na ihany koa hiongana amin'ny fitondrana Andriamatofiloha dia mety hifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy ao Madagasikara ao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitra isan-karazany izay mangataka fialan'ny filohampirenasa ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe tena hiongana tokoa ve io filohampirenasa io sa tsy ho voahongana mihitsiny izy io raha toa ka mandinika an'izao toejava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny heritreritra fanonganam-panjakana aloha amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mandainga fa mety ho sarotra izany fanonganam-panjakana izay kasain'ireo olona maro ho atao ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao indrindra fa ireo mpanositra izay maniry mafy an'izay resaka fanonganam-panjakana ho isy ao Madagasikara ao. Nahoana ho iaho no ho sarotsarotra izay ho fanonganam-panjakana izay ireto manaraka ireto no antony mahatonga ahy miteny fa mety ho sarotra ny hisiany izay fanonganam-panjakana ao Madagasikara ao. Ny voalohany dia ny eo amin'ny rafitra politika izay misy ao Madagasikara ao. Diso maro loatra ireo karazana antoko politika izay mijoro isaky ny elinkelan-trano ao Madagasikara ao. Hany ka lasa tsy misy intsony izany firaisan-kinan'ireo mpanositra fa samby te hiady seza ary samby te hiady tombotsoa avokoa ireo rehetra ao anatin'izay antoko politika izay. Miforona tahaka ny eglizy secte ny fiforonan'ny antoko politika ao Madagasikara ao izay hita fa misy antoko politika foana miforona isan'andro vaky izao ka tsy mipetraka intsony izay hoe tena fototra ao anatin'izay resaka fanoherana izay fa ny tombotsoan'ny tsirairay no tena mibahan-toerana ao anatin'izay ka eo indrindra no tena masarotra amin'izay hoe ny hanoherany ireto mpanositra ireto ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao satria tahaka ny efa hitantsika tamin'ireny collectif des candidats izay nanao hetsika dia be namakivaky ny tanàna talohan'ny fifidianana ireny dia nandamoka ihany rehefa avy eo izay fikasana izay tian'izy ireo ho atao izay ka ny tahaka ny indray zany mety hitranga amin'ity indray mitoraka ity satria toa tsy dia hita loatra ny tena tanjona mazava ary tsy dia hita loatra ihany koa ireo izay tena lohandohan'ny mpitarika ao anatin'ity tolona izay nataon'ireo voaka marobe ao Madagasikara ity amin'izao fotoana izao. Ny mpanao politika etsy andaniny milaza fa tsy miaradia amin'ireto génération Z ireto. Ny génération Z nefa etsy ankilany dia milaza fa tsy mila japiny mpanao politika. Inona marina amin'izay ara ny tena tanjona amin'ity fidinana andalambe ity ny tena fangatahana jiro sy rano ve sa inona ny tena antony izay nijoron'izy ireo tao anatin'izao hetsika izao. Raha toa ka tsy mila ijabahany antoko politika nefa ny génération Z dia ahoana ary no tena holohandohany izay mpitarika azy ireo zay satria raha ireo mpianatra samy mpianatra ihany ny fampitarika dia tahaka ireny fangatahana mahazatra izay fanaon'ny mpianatra migrevy isa matetika amin'ny fangatahana borsa reny ihany no zavatra izay mety ho isy marina ao Antananarivo renivohitra ao sy ao Madagasikara iray manontolo ao. Miteny ny eto sy roa ary mitaraina mafy ireo mpianatra nefa toa mbola mijaly foana izy ireo ao anatin'izay vatsim-pianaran'izy ireo izay matetika misy fahatarana foana indrindra fa ny eo amin'izay tokony hisitrahan'izy ireo ny tombotsoa maro isan-karazany ao anatin'ny fianaran'izy ireo zay. Na dia efa miezaka mitady vahaolana aza ny fitondrana dia mbola tsy nahita vahaolana maharitra hatramin'izao ny eo amin'ny resaka vatsim-pianarana izay ary tsy voandroany io resaka olany vatsim-pianarana io fa efa hatramin'ny ela dia miverimberina foana io olany vatsim-pianarana io na dia migrevy isa mihetsika aza ireo mpianatra dia mbola misy foana izany resaka olany vatsim-pianarana izany fa tsy mbola nisy ny vahaolana izay tena matipaika sy maharitra
ka tsy ampiverimberina an'izay fa hatarany vatsim-pianarana izay. Mitaraina ihany koa ireo mpampianatra izay mahatsiaro voatsindry ihany koa ny eo amin'ny lafiny karama sy ny tombontsoa maro isan-karazany nefa izy ireo no fototra iangana amin'izay sehatra rehetra ao anatin'ny firenena anankiray nefa toa tsy misy mihaino zany fitarain'izy ireo izany efa ela ihany izay nahinona an'izay fikambanan'ny mpampianatra ireo no manao an'izay fangatahana sy fitarainana izay. Mitaraina ihany koa ireo tanora marobe izay navita fianarana teny amin'ny ENS fa tsy mety tafiditra mpiasam-panjakana akory ary tsy mety mahazo asa izay tokony andrasan'izy ireo izay nefa toa mbola tsy misy mihaino ihany izy ireo mandraky teny androany izay. Ka noho izany matoa izay fitarainana izay zany dia tsy mety misy mihaino mihitsy efa antonany maro ary tsy voatamin'ity fitondrana ity no nisy an'izay fa efa hatramin'ireo fitondrana teo aloha dia misy foana ity trangan-javatra ity dia midika izay fa mety tsy laharam-pahamehana loatra izany ny fitarainana izay ataon'ireo mpianatra izay migreve tsiro ireo na ihany koa tokony hanova famindra ihany koa zany ireo mpianatra amin'izay fangatahana izay fa mety tsy mahomby araka izany io fangatahana izay ataon'izy ireo matetika io nefa dia toa mateti-piavy ihany izay fangatahana sy fitokonana etsero amin'ny dorokodiarana sy toratoraka vato nefa toa miverimberina foana ilay olana izay efa niainan'izy ireo tao anatin'ny taona maro zay ka mandraky teny androany mbola izay foana no miverimberina matetika eo ka eo indrindra no tokony hanovan'ireo mpianatra ny paikady ao anatin'izay fomba fangatahana izay sy fomba hanehon'izy ireo ny hetsika izy ireo izay. Ka izay no mahasarotra ny hinona fa tena hiongana izao fitondrana izao mijoro amin'izao ankehitriny izao. Mbola sarotra be izany hanonga-panjakana izany raha amin'izao ankehitriny izao indrindra raha toa ka manadihady tsara isika ary mamakafaka ny toe-java-misy satria raha ireny fihetsiketsehana mahery vaika izay nisy tamin'ny andro ny 12 septambra iny dia hita fa tena mahery vaika iny fihetsiketsehana iny fa kosa tsy ampy kely teo amin'izay mpitarika izay ka iny lasa lefilefy iny ilay fihetsiketsehana ireo izay mahery fo ary ny zavatra nisy ihany koa dia lasa ireo mpanao fihetsiketsehana samy mitenany ihany no lasa nifandona tao anatin'izay fihetsiketsehana izay. Tao moa ireo nanao fihetsiketsehana ampilaminana ary tao ihany koa ireo izay nandroba. Ny farany amin'izay dia lasa ireto manao fihetsiketsehana ampilaminana ireto no lasa nanenjika an'ireo mpandroba satria tsy nisy nanenjika ireo mpandroba ireo ary ny fisian'ireo mpandroba ireo mihitsiny no lasa nanimba ny tolona izay nataony reto izay nanao fihetsiketsehana ampilaminana sy ny taky ny rariny sy ny hitsiny reto. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay rehefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.